Bismillahirrahmanirrahim. Izahay zanaka manashoni fundi Halid Sidi ato tanatiny madarasa Bani Rifai zay niaina teto anatiny mosquée Rifai andritra ny fotoanana velazy dia ametraka ny tantara sy ny lovatsofina zay niainanay niaraka tamin'ny Sheikh Halid Sidi. Iya moa fundi Halidin Kijao. Fundi Halidin Kijao zanaka ny Hassan Kijao. Hassan Kijao io izy boka Nosbe. Tanana atao hoe Sengenga Nosbe. Fanavy izy miteraka Halid reto maro reo e. Fa kosa Halid moa no tonjiny chance navy tamin'ny mosquée teto. Tatony izy no namahamasony satria Halid voalohany tsendriky aloha izy nijoro tamin'ny fondy babany Abdi Amady Afande. Izy nijoro taminazy fa kosa fijorony taminazy tsy niela Amady Afande naty. De fondy Abdilhad nanao nanapijoro azy. Napijoro azy ta jusqu'à izy tafaboaka. Bon. Napetraka izy tamin'ny mosquée Rifai tato. Mandany fondy tamizany fondy Abdourahmane Chas fa teto fa nandeha Comore. Mipetraka Mazenga, mipetraka mosquée Rifai tsisy olo nampijoro. Tsaky maro. De votery nitsanga izy na madrasy eto mosquée Rifai. Madrasy alhamdulillah rabbil alamin roubroubo. Ni vola moa zao teo vola hoe Halid Sidi zanaka ny Hassan Kijao. Fa Hassan Kijao ty moa iatsendriky voalohany. Izy io lailay marengarenga. Asanazy manao ino kidramadrama. Io natonga izy Kijao io satria rango boka Tanosbe tagny io ino ty lazanazy miafaka ng'omby miady mirengy io asany jao amurengy zany natonga ino atao Kijao. Kanakety zegny ny taranakany mandeha agnara io toujours Kijao. Jusqu'à navy aminay izy io izay mbola Kijao. Ary ndreo afara avy koa mbola Kijao. Kaya nareo mety ho lany fagnay hoe ay Kijao ty moa izy zany marakona nareo zany hoe Kijao io fandoany io boka Nosbe agny. Ary zahay ty fianakavinanay tena fanafototrony Nosbe ao Sengenga io. Fa izy moa zegny aty moa fa tany naterantegna satria ray aman-drentegna nipetraka teto nanjary tavela olony Mazenga alhamdulillah rabbil alamin ndraiky tsisy maharatsy azy. Izy ndraiky aloha alhamdulillah rabbil alamin fondy Halid izy teraka tamin'ny 1922 izy teraka. Tamin'ny fotoagna zany ma bon nandeha izy maisa anazy izy moa olo niasa tamin'ny fanjakana teo tamin'ny province tao niasany tao misy service tao atao hoe service d'inspection d'état tao niasany ta jusqu'izy niala tao izy nanavy madrasy eto teto izy ata 1996 izy tsy nisy alhamdulillah rabbil alamin. Tato izy nalevy ta Mazenga teto tany mosquée Rifai tato nanaovagna kabarinazy jiaby alhamdulillah rabbil alamin. Ary tsy nahay raha zay teto ta Mazenga ka azavaiko aminareo tsara zany hoe ia ty Halid ty azonao inona tonga ty agnara ty Kijao ty azavaiko aminareo tsara izy izy fa nihainareo alhamdulillah rabbil alamin. Donc izy fondy Halid nahavita izy koa teto Mazenga amin'ny fanabeazana tsaky nahavita izy alhamdulillah rabbil alamin. Tagnariko rehemo azy mampatory pala tsara miaraka amin'ny Umati Muhammad jiaby inshallah taala. Zaho dia mady polisy zay manasony fondy Halid Kijao zay namolavolanay tato mosquée Rifai. Maro zay samy manasony nazo place chef ny fondy kely tato. Ka misy masasany ataony ilako eto, misy sasany any ivelany ranomasiny zany aya sasany koa any La Réunion ka maro raha fahasarovagna anazy indrindra fa zay matsaro karaha fotoanan'ny Ramadan zao avy fotoanan'ny Idy izy mame ordre anay mitety reo miridy Rifai eran'ny tanàna. Anisany lavitra indrindra ny tanànay misy marahemo tandrola zay Barjona mipetraka agny amin'ny gradien io isa miridy Rifai tsy maintsy andananay zay bokany miara mandeha amile miridy Rifai vita mandeha amindreo manasony jiaby alhamdulillah nareo mitantegna amin'ny lamban'ny polisy ty sy avy aminakay avy amin'ny fondy Halid Kijao. Tezy koa tsy namolavolanay izy sasany maro sasany amin'ny fanjakana sasany amin'ny mera sasany amin'ino anisany miboaka tato anatin'ny mosquée ty. Ke niany ty fahatsiarovagna lehibe indrindra fa volagna Ramadan karaha zao mitregny ino mois d'an anata asotema mareny mois d'an mosquée Rifai. Tsara zay fa hoe lasa ankitiny fondy iny fa Allahumma fil warhamu lanarma miasy toeragna tsara amin'ny toeragna misy azy. Naam, fondy Halid Kijao Allahumma ighfir lahu warhamu zavatra atsiarovako azy zao tam'izao ko mbokely ko babako fanaty
zaho ndraiky Ostady Masondy tsiaroko tsara zay nateriny mamako tatia moskiriny Rifany navy nijoro amin'ny fondy almarhumu Alidy Kijao. Madarasa tato madarasanay Banir Rifany, madarasa zay nomanina ho anaboaka relève ho an'ny toarikaty Rifany. Zay le fahitako le fipetrakany madarasa tato. Fondy Alidy Kijao, Allah maghfir lahu rahamu, naezako namaiky Qur'an jusky natampotra Qur'an. Fondy Alidy Kijao, Allah maghfir lahu rahamu, naezako tohara, napianatra babo zay mijoro tohara, raha mandrobaka uzu, raha mandrobaka swala, taminazy nianarako io voalohany. Fondy Alidy Kijao, Allah maghfir lahu rahamu, taminazy koa naezako nianatra Maulidi Barzanji, napijoro zao Barzanji, napianatra zao Abu Yatmaro nan Rifany. Napianatra koa izy Shariful Anam, izy fananomboka fanarary. Ata misy ustady tsy tononoko eto anarany, izy navy Anjoany tonga teto ambadika ao. Lerany fondy mampianatra nanakay Shariful Anam, ustady navy teo, izy manao revision nanazy koa. Tamin'ny fondy fa manomboko tsy salama izy. Ino mahatonga latrany tombontsika Allah, naty izy tsy vitako jusky tam farany zany le nijoro Maulidi Shariful Anam taminazy. Fa zay nandeha ta anivonivo agny fa tonga tany zahay. Alhamdulillah isorako azy io atsiarovako azy. Fondy Alidy Kijao ko fa tonga fanjavany Maulidi io ambiance madarasa. Zay andesiny tsiaroko mandeha mijoro Maulidi amin'ny commissaire divisionnaire tamizany Soaleh. Io le nitratrako fa misy le reo zokiko talohako nitantara koa hoe navy nisy fotoana io komisaria Mabibo io tamizany komisera teo silamo izy ialako tsiny eto manona ny arany ray mandreny ex ancien ministre papa Azali Ben Maroufo tamin'izy komisera ta Mabibo teo nambaran'ireo zokinay nazo tabaroko reo nandesin'ny fondy nijoro Maulidi tamin'ny komisaria io tambony tao. Tamizany ministre Azali mipetraka tambony tao, ata more amin'ny fondy izy nivola hoe alhamdulillah niany zay mijoro Maulidi anatin'ny ty place ty. Reo zokinay tantara io taminakay anisany zaka vitany fondy Morihemo Alidy Kijao. Isinansiarany Rifema io zahay madarasa zay ndro manabaraka anty io nanay alohan'olo hafa mangala azy zahay manao io vo lereo munisidy hafa mangala anjara. Zay rehefa nandalo fotoan-tsarotra ny madarasa teto anivony Banir Rifany dia vitsivitsy angambany zahay no sisa tavela satria nizoky mialohanay dia efa sasany efa lehibe lasa niasa. Zaho sy Abdou Lavagoshi zay Kaina Lavagoshi no nitazona madarasa faraparany teto anivony madarasa ny teto anivony mosquée Rifany. Zay no fondikely tavela teto taorinany falasany ireo zokizoky tanivony raha. Ny tsiay atsarovana ny fondy Alidy dia ny fananarana sy fametrahana ny fijerevana ny tody lavitra amin'ny fiainan'ny reo manashony zay niara-niaina taminazy teto. Miteny izy ary mananatra na tonga anay ireo sy mpianatra zay nampijorony Sheikh Alidy tamin'ny fotoanandrony am'izao fotoana zao io. Alhamdulillah mankasitraka Allah zahay amin'ny fahalalana zay nomeny anay ary anatra zay nomeny fondy Alidy ny mpianatra tato anivony mosquée Rifany. Alhamdulillah ndragnahary mbola miazika matsara inshallah. Zahay manashona azy naveto na tsaro zaho mora zaho mba nijoro teto misy raha laiko ataondreo atomany io mafa naty nandesiny fafatesana tamin'ny sambosamosony teto iny ireny jiaby zay miala boka mangary zay milomay marandray zay mandeha moskiriny eto zay mandeha mijoro ke soranay fondy Alidy Kijao izy nitaiza na be na tombo maro zay tanatin'ny quartier Morafeno Manga Laboratoire ino Ambovalana zay nijoro teto zay jiaby io tsisy olona nadino azy ny raha vitan'ny fondinay taminanay zay jiaby donc misotra amin'ny fitazaina nataony taminanay. Ireo namanay ireo donc mbola misy eo ataondreo Janfary Morafeno Momady Lokatsona Omary Janfary Chochocho Abdala Bako Shongoro reny jiaby namanay teto zay nijoro tanatin'ity madarasa ty na anatin'ny nanabe na biazina teto anatin'ny madarasa ty teto zay ka misy raha natao nisoranay fondinay mefaizana anay tanatin'ity madarasa ty anatin'ity fanjava Ramadan ty zay nahatsiaro azy
eto zay mitantara zaka nataony taminay ary anatin'ny alahelo lehibe zay nahalasany ny tsy fisian'ny famakian'ny Fondy Alidy Kijao mahatsaro azy zay niany mitantara zava-nataony zahay eto. Alhamdulillah. Zay dia anisan'ny mpianatra ny Fondy Alidy Kijao zay tamin'ny masjidin'ny Rifany. Zay moa anisan'ny zandry farany angamba raha jerena amin'ny taogno anisan'ny fa mahaparaparana fijoroana tato raha nisy angamba eo amin'ny 3 taona zay nijoroko tato tamin'izay fotoana zay. Ary izy tamin'izay fotoana zay fantatrako efa ny nanao varotra resaka episy tao amin'ny bazary Mabibo. Zay angamba natratrarako Fondy tamin'ny fotoana nijoroko tato tamin'ny moskiriny Rifany. Ary anisan'ny zavatra nahatsiarovako azy tamin'ny fijoroa zay nataoko tamin'ny masjid Rifany tamin'izay fotoana zany dia nampianarana zay mikasika babo dia zay zany anisan'ny fijoroa zay nidirako tato tamin'ny masjid Rifany tanisan'ny fijoroan'ny Alidy Kijao marham. Dia anisan'izay koa fitaizananay satria zay marandray anisan'izay mivarotra tao anaty Mabibo voaboaka vo marandray boaka Asobe zay mamela tetana milomay zay dresen'ny lefa mamanay mandeha mijoro ato. Ary anisan'ny fampianarana zay nazonay taminazy zay fahendrena satria io zany anisan'ny zay tantara mipetraka tamin'ny tenako indrindrandrindra zay fahendrena zay satria vo marandray mifoa zay dia efa milomay misarombaka fatahorana satria marandray io koa anao fa taraka eo ao misy kijavo zay tondre misarafa zay kijavo teo amtabovony teo anao koa tara ao anao tsy mahay na fatoriny fony teo anao vangony karavasy na mitolona an'io boko tao koa nisy magasin zay tafigadrana olo milapakeony na izy tsy mahay mijoro gadra tao. Ary anisan'izany ma resaka vazivazy anisan'ny mahazazanay teto nisy mangananiry tao mangaesy anisan'izany zay sababu mbola tsy haiko kely anisan'ireo nangalaka raha reo anisan'ny tao fijoroa tao adalana mifangaro fa zany dia anisan'ny fangaro fahendrena fa tsy midika hoe zay nisy adalana nandeha nangalatra rahan'olo fa ny fangaro fahendrena zay adalana madinidinika zay nataonay tanatin'ny masjid tato. Ka zaho angamba mitantara raha kely zay zavatra nazoko taminazy angamba tantarako kely satria fahendrena satria fotoana nijoroko tato angamba raha misy eo amin'ny 3 taona fa zay 3 taona zay nisy hatsarana anazy satria natondra anakay fahendrena zay nandeha anakay mitoerana zao satria tsy nandeha anakay fagadrana tsy nandeha anakay raka donc andesiko rearea zay taona 3 nipetrako tao nandeha anakay fahendrena anisany joro aketo amin'ny andro Ramadan ty zay hatsarana zay nimeny anakay zay ka eto zao dia manome tsodrano azy petraka toerana tsara izy azo paradisany zanary izy inshallah. Zahay manisan'ny manasony Alidy Kijao zahay teto zaka nampiavaka fondinay teto izy nampianatra zay mpianatrany izy tsy nanavaka mihitsy izy nampianatra zahay jiaby miaraka ampijoroiny Barzangi ampijoroiny Maulidy amin'ny Adifa izy tsy mifidy izy tsisy be tsisy kely zahay zany izy miady mampitovy nivaonay jiaby zay zavatra mampiavaka fondinay teto. Ary tena niavaka izy teto Majunga satria nampianatra olo maro izy teto nampianatra izy isika mbala volany maromaro zay tany any Janfary planto amin'ny commune ao maromaro zay zany zay zandry farafarany tamin'ny Moanasominy Alidy Kijao maromaro zokonay izay promotion fa izy fa zokonay nambelany Fondy Alidy Kijao fa zay anisan'ny zandry farafarany misy male zokonay reo mbo entina eo Fondy samby le nampijony anay eo misy Yahya fa izy misy fotoanany eo misy zaka maro ataondreo misy tambanandreo maro Fondy le zokonay zay nambelany Fondy Alidy Kijao zay nampijony satria tamin'izay niditra tato angovavinay nandehanay nampijony nandehanay amin'ny tanana tonga tamin'ny Alidy Kijao nampijony tato kanefa Alidy Kijao taona kely nampijony tamin'izay navy tato ka zay am'izay napetraka tamin'le Fondy kelinay eo Fondy samy eo Fondy Yahya maro eo Fondy promotion le zokonay fa misy sasa moa fa tsy eto reo ka zay am'izay zany le zandry zay le tafara zay mbola misy koa relève eo tsy tapaka zany le zavatra soa nataony mitohy tsy mety tapaka ka zay mangataka amin'ny Ranahary izy mangatsitsika amin'ny plasy misy anazy Ranahary mamena azy paradisa amin'ity fotoanan'ny Ramadan inshallah taala. Zay nizara fahalalana dia nomeny tompo Allah subhanahu wa ta'ala tombony manokana tamin'ny fiainana ary zany tombony manokana zany izahay mpianatra ny Fondy Alidy Sidy tsy mitsahatra mangataka doa anazy Allahumma afir lahu warhamhu azahoany zany paradisany Allah subhanahu wa ta'ala izany. Ary eto koa zahay mangataka inakinaka aminao tompo Allah anome azy izany paradisa izany ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tsy misy tompo azonay itarainana sy itenenana afa-tsy anao irery ihany. Ary zay no mahatonga zahay mpianatra ny Sheikh Khalid dia mivorivory eto zahay noho ny fangatanay inakinaka aminao zany ya Allah.
ثبتك اللهم في قول الثابت ثبت اللهم في قول الثابت اللهم صل على قبل الموت توبة وبعد الموت شهادة وبعد الموت وجنة ونعيما وملكا عظيما يا الله صلى الله على سيدنا محمد مولانا الرفاعي الله الله بمولانا الرفاعي أدري